Idina ambany ny fampiasana ny vola taratasy eto amintsika, hiditra amin'ny fikirakirana ny vola amin'ny alalan'ny positra monnaie manomboka izao ny CNAPS, vita androany teny ministeran'ny positra sy ny fifandraisan-davitra ary ny Aitaohatra Kajy mirindra ny fifanaovan'ny sy ny mpiara-miasa teo amin'ny Tare Jeneraly Rotota, nanatrika izany teny an-toerana ifarany Aina Razafindravelo sy Yves Chanel. Mahatratra naliny ireo malagasy misitraka ny fanohanana ara-tsosialy avy amin'ny CNAPS. Iara isa amin'ny fampidinana ny fandaniana ny volam-panjakana amin'ny fanamboarana vola taratasy manomboka izao. Ho alohan'ny positra monnaie avokoa ny vola amin'ny tolotra ara-tsosialy eo amin'ny CNAPS. Anombohan'izany ny fisotrondronon'ireo be antitra manodidina ny 5 alina. Lavitra ireo, toerana lavitra dia toerana sarodalana nefa na izany ihany koa nefa raha ohatra ka misy ihany koa ny aty andrenivohitra io poste monnaie io no mety kokoa aminy satria raha fantatsika tsara izany olona retraité izany efa olona efa manana farefona rabatana dia anjara misafidy izany hoe atao poste monnaie dia mba ho tsaratsara kokoa izany atsosahirana kokoa izy ho afa-pahasahiranana kokoa izy voalohany eo amin'ny lafiny hoe tsisy déplacement faharoa tsisy frais. Ny tanjona anketo anankiray ihany orinasa panjakana na ny CNAPS na ny positra malagasy izany hoe ny politika panjakana no arahana eto ny fanasoavana ny firenena, ny fanasoavana ny malagasy, ny fitondrana ny anjara birikinay amin'ny fampanosona ny Madagasikara no ny tanjona iraisan'ny positra malagasy sy ny CNAPS. Ankoatra ny arabola dia hosahan'ny positra malagasy ihany koa manomboka izao ny fanapariahana ny taratasin'ireo mpisitraka tombotsoa eo anivon'ny CNAPS amin'ny alalan'ny positra rapida. Vita soa ny androany tetsy amin'ny ministeran'ny positra sy ny fifandraisan-davitra ary ny Aitaohatra Kajy mirindra avokoa ny fifanarahan'ny mpiara-miasa teo amin'ireo orinasa panjakana roa ireo.